toy ny ilay raharaha kiady izay voalaza fa nahafaty olona tamin'ny resaka lozam-pamoivizana teny Itaosy dia hiatrika fampanoavana amin'ity androandroany 20 Mey ity ikiady izay mpilalao sary mihetsika ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay rehefa nahita isan'andro tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny toy ny raharaha kiady no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity fa milohan'izay dia andao aloha horesantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Bianco ny olom-boafidy amin'ny vondrom-bahoaka amparitra no tena voasaringotra ao anatin'ny resaka kolikoly. Ny olom-boafidy amin'ny vondrom-bahoaka amparitra 320 no tena voasaringotra ao anatin'ny kolikoly raha ny tatitry ny Bianco mahaleo tena miady amin'ny kolokolo na ny Bianco ho an'ny taona 420. Tafiditra ao ihany ireo mpiasam-panjakana amin'ny sehatry ny fanabeazana izay 420, ireo mpiasam-panjakana ambony sokajy ABCD izay 130 ary ireo mpiasam-panjakana miasa amin'ny fananantany izay 100, izany hoe mitotaly 2,3 senina amin'ny 7,700 tapitrisa sy 30 miliara ariary kosa ny fananana sy volan'ogiazana tamin'ny taona 420 iny. Misa 7,700 ny trangana kolikoly izay voamarina ho an'ny taona 420 izay nahitana fisondrotana 7,10 raha mitaha tamin'ny taona 320. Ny 470 famonjana vonjomaika izay nisy fitomboany 320,900 araky ny tatitry ny Bianco hatrany. Sehatra tena mampitaraina ny olona amin'ny resaka kolikoly ny vondrom-bahoaka amparitry ny tsanjaram-pahefana izay 30,170, ny fananantany izay 420,170, ny fanabeazana 13,170, ny sandarmariam-pirenena 7,470, ny fitantanana ny lafitany izay 7,470 ary ny fitsarana izay 2,200. Midika izany rehetra izany fa tena manao ny ezaka tsy misy toazy ny Bianco mba hamongorana hatramin'ny fakany ireo rehetra izay minia manao an'izay resaka kolikoly izay na olon-tsotra izany na ireo mpiasam-panjakana ambony rehefa ao anatin'izay resaka kolikoly izay dia tsy maintsy hiarany lalàna avokoa. Fiarovana ny zavaboary lasan'ny profesora Lily Harson de Roland ny prix Indianapolis 2024. Ny profesora Lily Harson de Roland no nahazo ny prix Nobel de la conservation animale nandritra ny Indianapolis Prize 2024 tany Etazonia tamin'ny andro ny 13 Mey iny. Sambany no nisy malagasy nahazo izany loka faratampony amin'ny fiarovana ny zavaboary izany teo amin'ny tantara izay voninahitra lehibe tokoa ho an'ny firenena malagasy indrindra fa ho an'iny faritra ny Sofia iny izay faritra fiaviny ity profesora ity. Tsara ho marina moa izy ity dia raha lahan'ny governoran'ny faritra Sofia amin'izao fotoana izao ity profesora ity. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny raharaha kiady izay fantatra fa hiakatra fampanoavana amin'ity androandroany ity. Fantatry ny besin'ny maro fa mpilalao sary mihetsika malagasy ikiady izay hita tao amin'ny safelika moa no tena nampisongadina an'izany kiady izany. Tsy vita ny mpilalao sary mihetsika ihany ikiady fa isan'ny mpanakanto ihany koa ny tenany satria efa namoaka rakikira sy horonan-tsary maromaro izy tao anatin'izay sehatra maha-mpanakanto azy eo amin'ny lafin'ny mozika izay.
loza mifamoivoizana izay nahafatesan'olona niseho ny sabotsy alina lasa teo teny be masoandro Itosmo izao hiatrehany fampanoavana izao. Mbola natao andromaso tao amboriboritany ny Jandary tao Itosy izy hoy ny mpisolo vavazy tamin'iny androny omaly 17 Mey iny. Mandiso ny vaovao miely amin'ny tambazotra sosialy milaza fa efa navoaka ikady ny mpisolo vavazy. Mbola mitohy ny fanadihadina. Nogazana avokoa ny finday sy ny fiara hatreto ary amin'ity androandroany ity no hiakatra fampanoavana izy. Nitondra fiara izy no nahavoadona moto izay taingindroa nivoaka avy ao amin'ny lavage tamin'ny 12 alina tamin'iny androny sabotsy iny. Nodimandry ny alahady maraina ilay vehivavy izay 20 taona izay nentiny ilay moto raha naratra mafy ilay lehilahy izay nitondra an'izany moto izany taoriany izao loza mifamoivoizana izay niseho teny be masoandro Itosy izao. Arak'izany ara dia mbola tsy fantatra ny hoe iza no tena diso tao anatin'ity loza mifamoivoizana ity ary izay indrindra no tena iandrasan'ny be sy ny maro amin'izao fotoana izao. Ekena mantsy fa nisy ny fahadisoana ihany hikady tao anatin'izy ity satria rehefa avy nandona olona izy dia iny fa nandositra ary tratra n'ireo havana ihany tary loloha tery. Ary ny mahafaty olona raha teo dia mampigadra izany indrindra fa neo amin'izay resaka loza mifamoivoizana izay. Fa matetika ihany koa mantsy isika mandre sy maheno fa misy fotoana ihany koa ireo izay mpitondra moto misetrasetra indrindra fa eny amin'ireny lalana izay misy ifampitojiana amin'ny fiara ireny ka eo indrindra indraindray no tena manano sarotra amin'izay fanaovana fanadihadiana etseroa ny amin'ny mahakasika an'izay loza mifamoivoizana amin'ny fitadiavana any hoe iza tokoa no tena diso tao anatin'izay loza mifamoivoizana izay. Ka noho izany dia miandry anivalin'izay fampanoavana anikady izay avokoa ny mpanarabaovao rehetra amin'izao fotoana izao indrindra fa ireo rehetra izay mpankafy sary mihetsika malagasy amin'izao loza izay nahazo azy ireo teny be masoandro Itosy izao. Ka dia mankahery any fianakaviany izay maty tamin'ity loza mifamoivoizana ity hatrany ary mankahery ihany koa ho an'ny kiady izay nahafaty olona tao anatin'izay loza mifamoivoizana izay. Fantatra tsara fa tsy fanahinina izany rehetra izany fa io moa tsy misy ny hanam-po hoe ho izy loza mifamoivoizana na ihany koa ho izy tranga tahaka an'izany. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy. Misaotra antsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.